ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Alahady faha 5 volana Desambra ny riavako. Alahady voalohany amin'izao volana Desambra izao. Ampifaliana tokoa ny fampiarabantsika. Natratra izany andro lehibe izany satria ity sisany dia ifarana ny volana sady ho tapitra ny taona. Ka dia samy tafita somba ho tratry ny farany riavana. Minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Zay no le hevitra bandintsika amin'ity volana Desambra ity. Ka dia ho aminareo anie riavana ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, dia manasa antsika ary hanaraka izao mofonaina izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranaizany an-danitra. Lehibe tokoa ny fifalinay raha afaka miampy sy manonona zany anaranao zany zay. Satria ianao dia tsy mihaino ny mpanoty e. Fa ny fotorotoro sy mangorakoraka kosa dia tsy mba ataonao tsinotsinona. Afaka mihaino anay ianao Andriamanitra ka dia mihaino ny vavakay. Misaotra indrindra. Raha natratra tia alahady voalohany amin'ity volana Desambra ity izahay, ka afaka marana izao taona izao Tompo. Fahasoavana sy famindrampo zany nanaraka anay tamin'ny andro rehetra ny ainanay, ary zany no nato izao anay. Ka dia misaotra Tompo, tamin'izay nitantananao ny fiainanay nandritra ity taona 2024 ity. Avy ary heno ny vavakaika mamindrafo aminay Tompo, satria tsy nahatanteraka ny sitrakao izahay. Tena nanoty nanao izay tsy nahafaly ny fanahy masina koa. Famindrampo sy fiantrahana zany nirinay mba hananana sy ho raisina avy aminao, koa mamelà ny elokay Tompo, mamindrafo aminay. Ary meteza mba hiaino ny vavaka rehetra izay ataonay eto anio, ary amitoetra ny herin'ny teninao amponay mba hanova ny fiainanay ary hahatonga anay rehetra olony vavaka. Mihaino anay Tompo tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ori Jesosy mi farini fuku, jasi la vijana, kama magada kijijare au, hari mi funamina, taru izara gambasi uveri, taru wakakiana, sazadalaka meviye. Samuel voalohany toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no mofonaina voalahatra ho antsika ny oriavana. Ka andeha antsika anaraka izany vaky-teny izany. Samuel voalohany toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hana ny vavaka ka nanao hoe nifoky ravoravo amin'i Jehova,
ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah. Ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka tsy aloky ny vavanareo ny firiariana. Fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo mahery, ary izay mila horerika dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny nona. Ny momba miteraka fito, ary mialemy kosa ny maro anaka. Ray Masino, manamasinana ihany fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ho amintsika mandrakarivan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Ity Samuel voalohany toko faharoa ity, hatreo amin'ny 9:40, dia milaza indrindra ny tonom-bavaka izay nataony Hana ry hava. Hana izay tsy iza vavadin'ny Elikana, izay momba tsy niteraka, ka dia nataony ny rafovaviny izy satria nanambady hafa koa moa Elikana, tsinotsinona ry havana. Ary dia tena vontona lahelo ny fony Hana tamin'izany. Tiany Elikana loatra koa nefa Hana na dia tsy niteraka aza, kanefa na dia izany aza dia mba nalahelo ihany Hana no izay rehetra nataony ny rafovaviny azy. Ka eo amin'ny toko voalohany dia iresahana fa nazotona kany amin'ny tempoly Hana mba hivavaka. Ary dia nihitany mpaminany izany fahazotoany ny vavaka izany. Mpaminany moa tamin'izany dia tsy iza fa Eli na Ely. Ary rehefa nivavaka izy, lazainy amin'ny 9:10 eo amin'ny toko voalohany, dia nalahelo fanahy indrindra, ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany dia nitomany, ary dia tonga hatramin'ny fanaovana voady ara izany vavaka izay nataony izany. Eli ry havako rehefa nahita azy izay nitoetra tao amin'ny tempoly dia nieritreritra fa nahita ny molotry Hana mihetsiketsika mivavaka izy zany, vavaka mangina, tsy re akory ny feony, dia nieritreritra Eli hoe mamy ty Hana ity, ka dia nanatona azy izy. Nolazainy Hana taminy zavatra mampahory azy, ary dia teo indrindra ry havana anao. Nandraisany tsodrano avy amin'izany mpaminany Eli izany, ka dia indro nanananaka izy aty aoriana. Ny valim-bavaka izay nangatany, hoe dia nambarany Eli amin'ny 9:17 mandehana soamantsara, ary omen'Andriamanitry ny Israely ianao anie izay nangatanao taminy. Ary rehefa nody moa izy tamin'iny andro iny dia ambara fa dia nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Rehefa nanomboka nahazo any tsodrano izany tamin'ny mpaminany Hana, dia ambarany eo amin'ny 9:20 izay dia lasa nantera vehivavy, dia nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony, ary tanteraka tokoa ny vavaka izay nangatany ka nahazo zanaka izy dia Samuel io ry havana. Ary izay indrindra no mahatonga an'ity toko faharoa ity haneo ny vavaka fisaorana izay nataony Hana tamin'izany fotoana izany. Mifaly tokoa tamin'ny famonjen'Andriamanitra. Dia tamin'ny alalan'ny valim-bavaka izay noraisiny Hana, ary dia izay no nahatonga azy hanao izao tonom-bavaka izao. Izay tsaroana ry havana fa vao matsiaro moa ny amin'ny aladiny advento alady faharoany io, dia izay mampitodika antsika indrindra amin'ny vavaka izay nataon'ny Maria, dia mitovy ny firafitra izy roa. Maria koa izay resy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy ka nanaiky hitondra voka an'i Jesosy, dia milaza izy ny foko ravoravo amin'i Jehovah. Ary eto dia hitantsika koa fa izay no anombohan'ny Hana ny vavaka hoe ny fony ravoravo amin'i Jehovah. Ilazana fa
rehefa mandray valim-bavaka dia izay atolotr'Andriamanitra anao dia tokony hifalintsika fa izay ny endriky ny famonjen'Andriamanitra izay ataony amintsika ry havana. Ka isika dia mifaly amin'ny famonjen'Andriamanitra. Andeha ary mba hianatra isika mba hivavaka hoe vavaka manao ahoana moa izay tokony ataontsika raha hianatra amin'izay vavaka nataony Hana izay isika. Ny mivavaka ry havana dia ilaina fifantohana tsara satria fionanao amin'Andriamanitra io. Anisan'ny zava-dehibe zany ny atao rehefa mivavaka. Ny vavaka ry havana dia atao amin'ny finoana. Dia Andriamanitra mamaly ny vavaka dia ambarany aminao na omeny anao ny valin'izany finoana nananao zany. Ny vavaka ry havana dia tsy mitahiry ota. Zany no atao hoe vavaka marina, tsy mitahiry ota fa atao tena amin'ny fibebahana marina ka mampifandray anao tsy Kristy zany. Ka amin'izay dia tsy mianahana hoe azo sa tsy azo fa tena mino tokoa fa azo vavaka, azo valim-bavaka avy amin'izany Andriamanitra izany. Tokony ataontsika zany rehefa mivavaka zany fa zany no toe-panahy izay entina mivavaka. Ary mivavaka koa dia tsy inona fa fanehoan'Andriamanitra ny sitrapony eo amin'ilay olona izay mivavaka. Izany hoe raha tsy mivaly ary mivavaka ataonao dia izao, izay nge ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha mivaly zany ka mety ho hafa na izay arak'izay nangatanao, izay zany no sitrapon'Andriamanitra atolony ho anao ry havana. Rehefa malala ao amin'ny Tompo. Andeha isika mba hanorina ny fiainantsika tokoa ho amam-bavaka isan'andro isan'andro. Ka sahy isika tena hoe tondra ny fiainantsika rehetra eo am-pelantan'Andriamanitra, na faly isika na ravo isika dia andao entina eo anatren'Andriamanitra izany vavaka ataontsika izany. Ary dia tokontsika fa mamaly vavaka io Andriamanitra io satria mihaino dia mihaino anao izy. Voalohany teto ary havana raha ny eo amin'ny andiny voalohany jerevana dia izao hoe raha mifaly amin'ny famonjen'Andriamanitra isika mino dia maneho ny fahefany farantampony izay ananany Andriamanitra eo amin'ny vavaka izay ataontsika. Maneho ny fahefany farantampony Andriamanitra eo amin'ny vavaka izay ataontsika. Ny sitrapon'Andriamanitra no ambara amin'izany ry havana amin'izay vavaka ataontsika. Dia ilazana fa tena mahay misaotra, mahay midera, manandratra ny voninahitran'Andriamanitra ny olona izay manana izany fiainam-bavaka izany. Ary na ny vavany aza dia mandresy ny fahavalo. Satria masina dia masina io Jehovahandriamanitra io, ary tsy misy afa-tsy ihany ilay Jehovah satria izy no endrika vatolampy izay ampy ho antsika hametrarana ny fiainana rehetra. Rehefa malala ao amin'ny Tompo. Rehefa malala ao amin'ny Tompo. Nomena antsika Jesosy Kristy mba ho mpamonjy. Tanteraka ny famonjena. Ka andeha tsika hifaly amin'izay hamonjen'Andriamanitra antsika dia amin'ny asa magaga izay ataony antsika eo amin'ny fiainana fa masina tokoa Andriamanitra io ary dia ny asany rehetra dia maneho ny fahefana faratampony izay ananan'izany Andriamanitra izany. Ka ny anjarantsika dia manaika izany fahefana faratampony izay ananan'i Jehovahandriamanitra izany. Fa ny faharoa ry havana dia rehefa mivavaka koa tsika dia mivavaka amin'ny fanetretena. Eo amin'ny andiny fahatelo aza dia mahery miteny avinaviny ary ao ka tsy aloky ny vavanareo ny firiariany fa Jehovah no Andriamaniny, Andriamanitry ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa. Ilazana zany ry havana fa na inona hery tsika olombelona, fahefana ananantsika olombelona, fahaizana ananantsika olombelona, vola aman-karena ananantsika olombelona eo anatren'Andriamanitra zany dia tsinotsinona avokoa. Fa Jehovahandriamanitra no mitandrina. Jehovahandriamanitra no Andriamanitry ny fahalalana ka dia izy no mitondra izany fiainantsika izany. Any anjarantsika dia manaika izay fahambonian'Andriamanitra izay mandrakariva. Io Andriamanitra io koa ry havana dia ambarany
ka tonga antsika hivavaka amin'ny fanetretena. Fa Andriamanitra izy nefa manana ny fahalalana feno. Andriamanitra izy mahery ary desany ny miteny ny mpiavonavina rehetra. Fanetretena ry havanao dia fahalalantsika fa ambany io Andriamanitra io tsika. Ary io Andriamanitra io ny ambonitsika io. Fa dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, ka ny anjarantsika dia manaiky azy sy mandray izany. Dia tohizana ry havana fa ny vavaka izay nataony koa dia nandraisam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Nandraisam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Anisan'ny zava-dehibe ho antsika tokoa izany hoe heniky ny fahasoavan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainana ry havana. Io na soa izany na ratsy eo raisintsika dia raha avy amin'Andriamanitra dia tena izay ilay mahasoa antsika izany. Jereo ry havako ny fitanisana izany arak'izay hita atao amin'ny soratra masina izany. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery ary izay mila ho reraka dia sikinina hery. Izay ny filazana azy. Tsy mahazo mirerentsika nambaran-teo izany hoe olona mahery fa izao ny herintsika raha mitady ho reraka tsika na ho kivontsika dia aoka sikinana hery ny valahana ary aoka izany ho tsapantsika fa mandefa ny zana-tsipikany mba hamelezana ny olona tokoa izany ireo mahery. Rehefa malala ao amin'ny tompo miavaka tokoa anie izany hoe fambonian'Andriamanitra izay lazainy eto izany. Fa izy manana fahasoavana marobe omena antsika olombelona. Tsy takatry ny saina izany fa betsaka izany. Ary dia zahay dia raha mianatra izany tsika ao amin'izao vavaka atao izao, isika izao dia atao aminay indrindra mba handray izany fahasoavan'Andriamanitra izany izay omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana ry havana. Tsy mijery n'iza Andriamanitra fa dia tian'olotra ny fahasoavana. Ny anjarantsika dia manaiky mba ho fenoana izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ny farany ry havana dia izao Jehovah Andriamanitra mihitsy eto, Jehovah Andriamanitra mihitsy eto no voalaza sy voaresaka arak'izay maizy azy fa Andriamanitra manana ny fahafenoana eo amin'ny fiainana rehetra izy. Mikaraha mamofo ny voky ary mianina kosa ny noana. Momba miteraka fito ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Dia izany dia entiny ana hoe naharitra izy, nitondra mambavaka izy ny fiainany rehetra teo am-pelantanan'Andriamanitra. Niaritra ny fanenjehana koa nataony ravaviny izy. Fa aty amin'ny farany ry havana raha mamarana ny 10:5 tsika dia eo no ahitantsika izany hoe fahefana sy herin'Andriamanitra. Ka tokony ekeny ny vahoakan'Andriamanitra izay atolony ao antsika izany. Amin'ny alalan'ny valim-bavaka izany tena mihaino vavaka izy ary manome antsika valim-bavaka tsy takatry ny saina. Fa io fanekena io ry havana hoe manaiky izany tsika dia tena anisan'ny zava-dehibe. Jereo izany ny finoana rehefa niona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany dia tena feno ny finoana. Nody izy tamin'ny fifaliana, nanjary nihinan-kanina izy tany an-trano. Tsy nalahelo tarehy intsony izy, tena afaka nenta mavesatra. Izany no andrasana antsika rehefa mivavaka ity. Ary izany mampifaly antsika amin'ny famonjehan'Andriamanitra izay hitantahana ny fiainantsika. Rehefa malala ao amin'ny tombo. Ny Salamo 4:30 dia mitaona antsika hoe andramo are fa tsara Jehovah sambatra izay olona mialoka aminy. Tahaka ny akoho kely ngetrika indro mialoko ambany elatry ny tompo na eo ambany elatry ny akoho reny izany. Izany ny fiarovana ataon'ny reny akoho amin'ny zanany. Azay koa ny tsarovatsika hoe tsika dia tahaka izany koa anatrin'Andriamanitra. Mba mialoka izany eo ambany elatr'Andriamanitra izany tsika dia saronany amin'ny elatry ny fitiavana, elatry ny famindram-po, elatry ny mampaherina maneho ny herin'Andriamanitra. Ary izany no hitafitsika ny faharetana miandry ny valim-bavaka izay atolotry ny tompo amin'ny finoana
ary mandray izany amin'ny finoana, mampifaly sy mampiravoravo fa nanantsika nio Andriamanitra io ry havana, fampiaino vavaka izy. Nomena antsika azy ny fiadiana tsara indrindra izany mba antsika miaina e, ka dia mino ry havana, mino fa miaino anao Andriamanitra, dia maizy misaotra e amin'ny valim-bavaka omena. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra, raha anay izay ny an-danitra ao dia misaotranao izay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity andro anio ity. Tsaronay tokoa izany fifaliana nananany hana noho ny valim-bavaka izay nomenao azy. Ary izay koa Tompo tsy mivavabavapoana na mivavaka ara-pahazarany, fa tena mivavaka amin'ny finoana, mampianarana hivavaka Tompo, mba ho marina sy akasitrahanao ny vavaka izay ataonay. Omenay ny toe-po, ny toe-panahy mba azahoanay tena mivavaka. Ary isorina ianao anio Tompo ny valim-bavaka izay efa nomenao anay hatramin'izay, mankasitraka ny fitantananao izay. Indro mbola mametraka ny hoavinay rehetra eo am-pelantananao izay aho, ny anio ny ampitsoarina mandraksainay. Jereo ny fiangonanao Tompo, ireo mpiangona rehetra izay mamonjy izany amin'ity andro ity. Ho fivoriana masina tsy haroropalitonana faratsinany ny ombonanay ao anatin'ny fiangonana. Ianao no hiteny aminay, ianao no hamela heloko, ary izay kosa dia hiatorako eo aminao, hitondra ny heloka sy ny fahotanay mamindrafo amin'ny fiangonanao Tompo. Avao izy mba ho tafahoana aminao anio amin'ny fanompoana masina izay tanterahanao, ka ho sitraka ao izany fanompoana izany. Enonay zanay azy ingonana ny 2 amin'ny anaranao aza, dia ho fovoana ianao, misy eny tsy mba afaka miangona, satria ao dia ao ny sakana Tompo, toreo marary mbola eo mpandriana izany. Irinay ianao mba nasitrana n'izy ireny, ary ampafantaro azy Tompo, fa miaino azy ianao, ary matoza ny tonga eo amin'ny fiainany aho, dia misy sitraponao Andriamanitra tsy azo lavinay. Misaotra noho ny fahoriana, misaotra noho ny adi-piainana samihafa, misaotra noho izany tsy fahasalamana izany, misaotra Tompo, fa misy hevitra iveranao anay reny hitondra fiadanana fatsiloza. Misaotra indrindra Tompo raha afaka niaino anay ary ianao tamin'ity fotoana ity dia mametraka feno izany vavaka izany sy ny fiainana rehetra eo am-pelantananao izay tsisy rombaka anay eo am-pelantananao anie. Misaotra Tompo, ny vavaka ary dia kambanay amin'ilay vavaka izay nampianaran'ny Tompo manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any ny sitraponao, ety an-tany taky ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay alina saza ho anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika ny Tompo ry havana, raha nomeny antsika izao fotoana izao ny ombonantsika mambavaka teto dia mahereza sy matanjara ny vavah mandrakariva, mivavaka aza mitsatra, maiza misaotra amin'ny zavatra rehetra koa, fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, dia raisintsika misaorany ireny. Ho tanteraka amintsika rehetra ary ny tsodrano izay tonoina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Andriamanitra ny fanantenana hameno anareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina,
ho aminareo any amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fa ho an'Andriamanitra irery ihany kosa ny voninahitra, amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.